amintsika rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo a fitiavan'Andriamanitra ray ary firaisina amin'ny fanahy masina. Androantsika dia resaka ny amin'ny hoe antom-pisian'ny fiangonana ary inona no iraka apetraka ilay tompo izay nanorina ny fiangonana. Io zany dia ambara amintsika hoe Jesosy no manangana ny fiangonana. Ny olona tsy manangana ny fiangonana, manorina fikambanana arak'izay tarihany tompo azy, zany hoe ireny zany fitaovana entina anatanterahana ilay iraka sy misongadinina ilay antom-pisian'ny fiangonana ao anatin'ny vanim-potoana, ao anatin'ny toerana, dia zay zany no jerentsika androany nivon'ny fiangonana. Satria mety mipetraka anao tsy fanontaniana hoe koray zany ary tontolo ara-panahy ny fiangonana dia maninona raha hoe voavonjy dia atreo. Milaza aminao fa ilaina ny fisian'ny fiangonana miseho amin'ny lalan'ny endriky ny fikambanana. Mampirisika atsika aza dia mora kivina avy hatrany dia manao safibe mantsina hoe mahita fahalemena toy izao na tantara toy izao tsy ilaina tsy matony tenin'Andriamanitra milaza aza mafoy ny fiarahantsika miangona dia misy tanjona manokana apetraka Andriamanitra. Ny antom-pisian'ny fiangonana dia izao: voalohany indrindra aloha ho vavolombelon'i Jesosy Kristy hita maso. Misy fomba fiteny vahiny point de contact. Ny vatana dia atsoina point de contact amin'ny tontolo ivelany. Tsy ny lohako no mikapoka ny maritohatra na mitazona ny penina, na dia ny lohako aza no mibaiko, fa ny tanako no manatanteraka an'izay. Ny tanako, ny vatako, ny tongotro, ireo dia mampifandray ahy amin'ny tontolo manodidina. Fa tsy ataoko aminaim-poko zany fa araka ny zavatra zay ampitain'ny loha aty amiko. Kristy lohan'ny fiangonana manome fanomezam-pahasoavana izy ho an'ny zanak'Andriamanitra tsirairay, dia maniraka ihany koa izy ivelaran'ny asa fisoronana eo anivon'ny fiangonana. Pisorony ianao satria mideran'Andriamanitra, pisorony ianao satria mitaona ny olony hiaraka hidera, hiaraka hifampahery, hiaraka amin'ny voninahitra azy, hiaraka hivavaka ho an'ny firenena. Zany pisorona ny fiangonana. Aza tsahatra mihitsy ny asa fisoronantsika, ary tsy ho antsika ihany akory le hoe mivavaka aza mitsahatra, tsy ho an'ny tenanao ihany, ilain'ny firenena. Zany kristianina mazoto mivavaka, mazoto mitady ny tavan'Andriamanitra, mazoto mifona ho an'ny firenena. Ilain'ny fiarahamonina ny asa fisoroana ny fiangonana, fa miteraka fitahiana ho an'le fiarahamonina. Zany mahatonga ny Paoly apôstôly miteny asandrato ny fivavahana rehetra ho an'ny mpanjaka, ho an'izay rehetra manana fahefana, ho an'ny olona rehetra. Dia tsaroantsika ilay teny eo amin'ny Jeremia hoe raha miadana ozy ny tany izay ametrahany Jehovah anao dia hiadana koa ianao. Indraindray tsika kristianina mimonimony, misy zatra be dehibe tsy mety dia mimonimony tsika fa azadina, misy idiran'ilay fisoronana ataontsika koa ao. Mila mivavaka tsika ho an'ny firenentsika, ho an'ny mpitondra tsika, ho an'ny manana fahefana. Azanavahana resaka ara-politika zany, fa zay mampisorona antsika, iankina ny zavatra be mihitsy zany, ny soroky ny fiangonana. Dia ny fiangonana manana an'izay iraka zay ho vavolombelona hita maso ety ambony tany, ho point de contact eo amin'ilay loha sy ny olona manodidina. Joro fiangonana fanazavana hoy ny tenin'Andriamanitra rehefa nanoratra ho an'ny Timoty Paoly apôstôly, ny fiangonana izy dia andro sy fototra iorenan'ny fahamarinana. Izao toa izao tsy malala ny fahamarinana,
fa manontany tahaka amin'ny pilato koa hoe inona marina dia ny fiangonana no maneho hoe zao ny fahamarina ary fahamarina moa dia tsy iza fa Jesosy Kristy fa aseho amin'ny firenena amin'ny fiarahamonina hoe ahoana moa no fanatanterana izay fahamarina ao amin'ny Jesosy Kristy izay mba ahasoa ny firenena ahasoa ny olona ilaina ny fiombonan'ny mpino eto amin'izay zany le izy ny zavatra rehetra tsangatsika dia mba hatanteraka fiombonan'ny mpino ao amin'ny fanahy masina izay ilain'Andriamanitra iseho amin'ny vanim-potoana anankiray ao anatin'ny toe-javatra anankiray ry hava sarobidy io fiombonanareo raha tanterahana ao amin'ny Kristy Jesosy Tompo fa sady fitahiana ho anareo fitahiana ho an'ny manodidina anareo fitahiana ho an'ny firenena ny fiangonana dia ajoron'Andriamanitra misy fandaminana ao ndraindray mantsika mahinao zany dikan'izay zany tsy mila tsony mpitarika tsy mila tsony fandaminana ara-pifandraisana tsy mila fifanajana tsy mila olona enoiteny tsia misy ny olona omen'Andriamanitra famezam-pasoavana ho isan'ny mpitarika eo anivon'ny fiangonana misy omeno mpampianatra dia enoiteny satria mpampianatra eny misy nomeno mpaminany misy nomeno mpanohana zava-dehibe amin'Andriamanitra tsisy zavatra kely na tsisy dikan'izany fa rehefa tanterahana mpitiavana arahana finoana entaniny finoana dia lazaiko aminao lehibe daholo zany eo amin'ny tompo aza manamaivana ny toerana miatran'Andriamanitra anao fa izy rehetra ataonao na amin'ny tenina amin'ny asa dia atao voninahitra Jesosy Kristy zany ary ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany aza mahafoy ny fiarahantsika miangona io tsy milaza hoe aza mahafoy ny anarana ohatr'izao na ny anarana ohatr'izao ny anarana tsy izay loatra le izy fantaro tsara hoe io fiombonanao ve amin'ny anaran'i Jesosy Kristy voalohany indrindra iza no asandratra ao le lohan'ny fiangonana ve sao dia misy mpisorona be tadiso toerana n'lay tena mpisorona be ao tsy mety zany sika rehetra mpisorona avokoa manana anjara toerantsika raha ny teny Jesosy hoe ianareo ny ondrika io dia natria nisy mpanaraka zany fa isika rehetra samy ondry ny daholy fa misy fotsiny ny fandaminana eo anivon'ny fiangonana dia izay fandaminana izay dia ho kanaraka n'ilay loha eo mba ny fitarihan'ilay mpisorona be ary izay ny asan'ny fanahy masina eo anivon'ny fiangonana sady mampiaina hoe tena iray ny fiangonana dia ny fanahy masina manotanteraka izay firaisana izay ny fanahy masina ao anatin'ny fitiavana ao anatin'ny fifankatiavana zany toetra tian'Andriamanitra ny fiangonana ary jerena le tenin'ny tompo hoe zao no amantaran'ny olona rehetra izy fa mpianatra nareo raha mifankatia ampy ny fiangonana zany hoe maneho ny fitiavan'Andriamanitra eo anivon'ity zao tontolo zao ty izay tontolo miaina araka ny tombontsoany tsirairay avy fotsiny fa rehefa ny fiangonana no miaina ao anatin'le fitiavan'i Kristy ary izay le didy tsy ny lalàn'ny fanekena taloha kory no ka teo avy ny fiangonana fa tanteraka amin'ny teny iray ny lalàna rehetra didy vaovao no meko anareo izay le ao amin'ny fanekena vaovao dia mba hifankatiavana reo le fankatiavana tsy zavatra ivelambelany io fankatiavana anatin'ny fo ary indraindray aza ny fifampitenenana sy ny fifananarana mety misy mandray tsy fitiavana kanefa fitiavana le izy ny fanajana fandaminana ny fanajana fandaharana ny fifanajana anivon'ny fiangonana fijoroana vavolombelon'ny fiangonana zany satria rehefa mitoetra ny fifanajana fandaminana eo anivon'ny fiangonana le fiadanana hitan'izao tontolo zao hoe milamina ny ao tsy mikorotana tsy adiady fa mirindra satria iray ihany ny loha aza matahotra ianao
tsy maintsy ho tanteraka ny antom-pisian'ny fiangonana fa ianao kosa hiteny tompo andray anjara feno zany, andray anjara feno amin'ny fitoriana ny filazany tsara, andray anjara feno amin'ny fanohanana ny zaniko arak'izay tandrify. Tsy hoe manohana ianao satria malaza le olona, fa afaka tonga dia mandeha ampitiavana ianao zany antom-pisian'ny fiangonana, mifanome tanana amin'ny fitoriana ny filazany tsara. Zay ny tena zavatra lehibe indrindra. Aza hoe manohan'olona ianao satria ohatrany hoe tena miavaka be izy, manana hery be sy ny sisa, mandraisa anjara fotsiny ianao amin'ny fampandrosoana ny filazantsara, amin'ny fanomeza amboninahitra ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary manana anjara ianao zay miaino ahy, manana anjara ianao amin'ny fisoronana, amin'ny fifampitondranam-bavaka, manana anjara ianao iombona antsika amin'ny fanandratana an' Jesosy Kristy Tompo. Fa ny fiangonana misy fandaminana anatiny araka ny hita maso, kanefa koa ny fiangonana tontolo ara-panahy. Ny antom-pisian'ny fiangonana dia nitoriana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ny antom-pisian'ny fiangonana rehefa toriana ny filazantsara ka mino ny olona dia ampianariny izy ho tanteraka le teny nampiteny amin'ny fanahy masina amin'ny Petera hoe mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an' Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy. Ny antom-pisian'ny fiangonana dia hivelara ny fanomezam-pahasoavana sy ny talenta ny tsiray avy. Ny amaranako azy dia zao ny fomba hafantaranao fa manaraka ilay loha ny fikambanana anankiray dia zao mampisandratra ny fanomezam-pahasoavana ao amin'ny tsirairay avy, manasongadina ny amin'ny ny antsony ny tompo ny zanak'Andriamanitra tsirairay avy. Ny zanak'Andriamanitra tsiray avy dia sarobidy daholo amin'Andriamanitra. Toy izany ianao izay mino an' Jesosy Kristy amin'ny mahatompo sy mpamonjy azy, sarobidy ianao ny antom-pisian'ny fiangonana dia mba hafanao mivelatra amin'izay asarobidinao zay, mba ho voninahitry ny anaran'ilay tompo sy namonjy ianao. Amen.